mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Beferiaro no eravanantsika hatraty ity somafa Paoly Efesianina toko fahenina Efesianina toko fahenina andininy fahafolo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Vakitsika amin'ny ran'i Jesoa farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny mofo aman-drà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao dia amin'ny fanahy ratsy any amin'ny rivotra. Anao izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo hanohitra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa dia ahafahatra ianareo. Ray masino manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Omaly isika dia niresaka momba n'ilay économiste amerikanina mpampianatra tao amin'ny université any Cambridge antsoina hoe Luc Kemp, izay niresaka nanoratra ilay boky antsoina hoe La malédiction de Goliath, hoe ny olombelona dia mikisaka makany amin'ny fandravana ny tenany ihany, fandravana ny maha izy azy, autodestruction isika amin'ny teny frantsay, manimba ny tenany, manimba ny fiainany, manimba ny tsy hoe ery avy any ivelany akory ary manimba azy fa ny tenany ihany manimba ny tenany. Ozy manao hoe azo zavaina amin'ny lafiny ara-panahy ihany izy io, ny amin'ny lafiny hoe Paoly dia nanazava an'io nampianatra ny Timoty, nitoroteny tamin'ny Timoty, nanoratra tamin'ny Timoty hoe any am-parany ihany ny olona dia io tia tena, ho tia vola, tsy hanady izay masina, ary dia azo hazavaina hoe tsy inona tsy akory fa toy ny fizorana any amin'izany efa hafatrafatra Paoly izany ihany ity teoria nataony Luc Kemp ity. Fa raha mijery tokoa isika ry havako amin'ny fiarahamonina iainantsika andavanandro dia miara-mahita isika fa miarava tsikelikely ny soatoavina. Io dia efa nohazavain'ilay mpanoratra anankiray antsoina hoe Zygmunt Bauman, any amin'ny taona fitopolo izy nanoratra azy, any amin'ny taona fitopolo dia nanao teoria anankiray izy momba ny sosiologue sady filozofa polonais izy raha tsy diso dia nanazava ny hoe io fiarahamonina iainantsika io manomboka aty amin'ny taona fitopolo zany dia izao irodana tsikelikely ireo rafitra mampivaingana azy fa hiatsiranoka izy. Inona ny rafitra mampivaingana ny fiarahamonina, zany hoe le rafitra hita maso anatin'ny fiarahamonina toy ny fiangonana, ny fivavahana, ny institution, ny rafitra rafim-pahefana isan-karazany anatin'ny fiarahamonina dia hoy Zygmunt Bauman manao hoe hiarava tsikelikely zany, ary tazantsika tokoa fa miarava tsikelikely zany. Tsy ny fiainam-pianakaviana efa miparitaka, mipatitaka, ny fivavahana manomboka ilaozan'ny olona ny fiangonana raha makany Eropa isika, toerana maro any andrefana dia ahitantsika an'izany. Ny rafim-piarahamonina dia mihamivavaha ary io dia na ny lafiny eo amin'ny fifanajana ny asa na ny lafiny morala dia ahitantsika hoe mihamivavaha tsikelikely. Ary tsy vitany hoe mivaha fa zao mihasimba. Raha ohatra ka mijery eto Madagasikara tsika dia raha mijery ny ataontsika hoe ny gazety dia mahita reo na mijery ny tambajotra mpifanerasera andavanandro fotsiny ihany dia mahita hoe toa zavatra ratsy mandrakariva no retseroa rava ny fiarahamonina, mifamono, mifampialina, favetavetana miseho endrika maro samihafa, ankizy ahorana, tsisy olo-pady tsony sy ny sisa, miarava tsikelikely ilay fiarahamonina. Fa iza ny fototry zany? Na inona ny fototry zany? Fototry zany dia ilay fahalovanao anatiny, ilay fahalovanao anatiny tahaka ny voankazo anankiray, paoma na voasary, izay misy bibikely ao anatiny na olona dia izao mialoha tsikelikely izy, ary farany dia tsy azo hohanina intsony.
no zany dia Paoly eto manao hoe tahaka zany a ny fiainan'ny fiarahamonina, ny fanaratsy any amin'ny rivotra izy dia tsy ilay paoma akory no edivantsika, lay paoma aloha na lay voasary aloha, fa lay miteraka azy, lay olitra ao anatiny ao, iny no miteraka azy, zany hoe io zavatra mitranga ratsy rehetra io de zao vokatry ny asan'ny devoly, hoy Paoly. Ary tsy manonona moa izy io de devoly fa manonona lay hoe fanaratsy any amin'ny rivotra, ny fanapahana zay mandrava ny fiarahamonina, mandrava ny fihavanana, mandrava ny finoana, mandrava ny maha-olona mihitsy. Ary izy tsy hoe zay le teny grika hoe poneros, ny poneros fahalovana, zany hoe rehefa tafiditra ao anatin'ilay fiarahamonina lay fahalovana de zao aingana be ny fitombony, aingana be ny fitombony ary vetivety kely dia potika lay fiarahamonina. Dia Paoly manao hoe tahaka ny fanaratsy any amin'ny rivotra izy, tahaka eny amin'ny rivotra izy, zany hoe naiza dia toerana mety ho tongany avokoa. Tsy misy zany a fiarahamonina ary tsy misy olona miteny manao hoe za dia tsy ho azon'izany mihitsy na misy toerana tsy ho azon'izany idirana, fa izao mety ho tratran'izany avokoa na iza na toerana aiza na toerana aiza rehefa tsy miambina izy. Rehefa tsy miambina izy de hoe Paoly manao hoe ny fomba ny zava-dehibe de izao ny fiadiana hoentinareo miady aminy, fiadiana hoentinareo miady aminy satria izy dia eny amin'ny rivotra eny izy. Na ahoana nefa heriny zany fanahy ratsy zay manimba izany, manakorotana, mandrava, mahatonga ny olona tsy manana fiadanana, mahatonga ny olona tsy manana fifaliana dia mazava tsara ny teny zao masina Kolosianina 2:10 fa efa resy zany, efa resy io fanahy ratsy any amin'ny rivotra io, efa resy ny devoly sy ny miaramilany, efa resy izy. Tsy fanahy hoe tsy tsika tsony ny tompony niady efa vitan'ny Jesoa, fa izao mbola eny amin'ny rivotra izy. Any amin'ny Apokalipsy 2:20 de manazava hoe mbola ho avy ny andro hanipazana azy any amin'ny farimy rehetra hafa, mbola ho avy ny andro zay handoroana azy ary hanidina azy mandrakizay ao amin'ilay farimy rehetra hafa, ny Apokalipsy 2:20. Fa izao mbola eny amin'ny rivotra izy aloha, zany hoe mbola resy izy, fa mbola manana hery ahafahany mitsipaka farany, mandrava ny fiadanam-pon'ny olona, mandrava ny asan'Andriamanitra, mandrava ny fifaliana zay nomen'ny olona, nomen'Andriamanitra ny olona. Ary eto ary Paoly de mitona antsika manao hoe mijoro tsara aoka ho kristianina mafiorina tsara, tsy kristianina variana fa kristianina mafiorina tsara, mitana ny fiadian'Andriamanitra, manohitra zany asany maizina, mandrava, manimba izany. Ny mpiray fanasan'ny tompo rehefa raisina mpandray dia manao le fanekena hoe za de mino an' Jesosy tompo mpamonjy ahy, voavelany ny heliko, azoko ny famonjena. Io teny io dia tsy hoe teny fitenenina fotsiny fa tena fanekem-pinoana izy io, ary nalaina nofitinina avy amin'ilay fanekem-pinoana nataony Zakarias Ursinus. Zakarias Ursinus zay nanoratra ilay antsoina hoe katekisma de Heidelberg. Io katekisma de Heidelberg io any amin'ny taona 380 fanolana be reo fiangonana lehibe telo nateraky ny protestanta, nateraky ny fantsipavahana zany any amin'ny taona 120 tsika zany, dia misy fiangonana telo lehibe de tsy tena nitovitovy fomba fijery dia ny fiangonana ohatsika hoe ny fiangonana calvinista, ny fiangonana calvinista zay nisy an'ny Calvin zany, ny fiangonana loteranina zay nitarihin'ny Lutera, zay naorin'ny Lutera, ary ny fiangonana Zwinglien zay naorin'ny Zwingli. Dia somary nisy olona kely teo amin'izy ireo momba ny famonjena, momba sakramenta sy ny sisa, dia nisy tanora vitsivitsy, tanora tsy hoe antitra be zany fa tanora kely manodidina ny 20 taona tao amin'ny université any Heidelberg no nanoratra irety antsoina hoe katekisme de Heidelberg ity, izay iraisan'ny kristianina réformé maneran-tany. Amin'ny ankapobeny dia saika niainga tamin'io daholo ny fampianaram-pinoana réformé maneran-tany ity katekisme ny Heidelberg, efa ela alasalatsainy any amin'ny taona 390 avy amin'io no nakana ilay fanekeny mpandray fanasan'ny tompo iny. Amin'ny andininy voalohany raha vao mamaky io boky io anao io katekisme de Heidelberg io
na fampianaram-ponoana moa zany io misy fanontaniana 5 sa 30 eo io katekisme io izay nalaina moa avy amin'ny akabeazany tamin'izy io nisy boky nataony pasteur Rabe Manahaka Jean antsonina hoe andeha izaha taloha keliny io de nisy boky nosoratany Jean Renne mba ny Joseph Ramambasoa zany fampianaram-ponoana boky efa tranainy be fa tam'izany fotoana zany moa natao somary endrika fanontaniana izy tsirairay fampianarana katekomena na katekisma tamin'ny Alitaovy any alohan'ny taona 20 fa teoriantsika de manana boky tompoko sy Andriamanitro izay ampiasain'ny FJKM manokana fa ity katekisma de Heidelberg ity zay everiko hoe isan'ny tsara mizara telo izy io io katekisma de Heidelberg io mizara telo izy io ary mahafinaritra amin'io boky io dia io fampianaram-ponoana io dia niainga tamin'ny epistiliny romanina izy zany hoe lay fampianaram-ponoana de mamaly fanontaniana telo fotsiny ny voalohany tapany voalohany amin'ny katekisma de Heidelberg de ny hoe aveza ny fahotana ny fahalovan'ny olombelona zay mantsy ny planny ny drafitra ny tratation soratany Paoly Romanina de zay ny tapany voalohany dia de zay na raha anty katekisma de Heidelberg nosoratany Zacharias Sulcinus ity ny hoe ny tapany voalohany de zao mampafantatra ny olona ny fahotana ny faharatsiny ny fahotana maharatsy ny fahotana ny faharoa tapany faharoa dia ny famonjen'Andriamanitra ny famelan-keloka natolotr'Andriamanitra tamin'ny alalana Jesoa ary ny tapany fahatelo de ny fiaina kristianina tatsika ny romanina toko 12 toko 13 ny toetra maha-kristianina sy ny sisa de ao anatin'lay vao misokatra mihitsy ny katekisma de Heidelberg de tsika manao hoe avy amin'ny olona ankana faneken'ny mpandraifina zan'ny tompo rehefa horaisina mpandray izy de misy an'izao fanekeny io izay fitaovana voalohany fiadin'Andriamanitra ny fiadin'Andriamanitra voalohany indrindra izay ao hoe tsika miady amin'ny fanangolen'ny devoly ny fitaovany fiadin'Andriamanitra omeny iraisitsika voalohany indrindra manoloana ny fanaratsy any amindrivotra fa tsy hoe manoloana ny ady amin'ny olombelona koa fa ady amin'ny fanaratsy any amindrivotra de izao hoe ny katekisma de Heidelberg de izao ny fahazahoanao antoka fanavelin'Andriamanitra ny elokao fahazahoanao antoka fa afaka tamin'ny fahotananao fahazahoanao antoka fa efa resy ny devoly ny tapany voalohany fanekeny raha tsorona amin'ny ankapobeny ny hoe izaho fanekem-pinoana zany izaho de efa nametraka ny fiainako teo ampelantanan'Andriamanitra ka ny fiainako manontolo zay zany le fanekena atao le confession de foi hoe ny fiainako manontolo na ny vatako ny fanahiko de tsy anatsony fa any Jesoa ny vatako ny fanahiko de tsy ahatsony fa efa any Jesoa zay namonjy ahy ary tamin'ny alalan'ny rany no nividianany aho afaka tamin'ny fahotana no afahany tamin'ny herin'ny maizina no afahany tamin'ny herin'ny devoly sy teo ambany fanapahany ratsy no ny herin'ny rano teo amin'ny azy fijaliana dia miaro ahy izy ary na dia ny singam-boloko iray aza tsy menjera tsy miala raha tsy efa ny sitrapon'Andriamanitra ary ny zavatra rehetra dia mino aho fa ataon'Andriamanitra miara-miasa asoa tatak' zany lay fanekem-pinoana zay atao ambarany ao anatin'ny confession ataotsika hoe katekisma de Heidelberg io ary avy am'izany nazahoana faneken'ny mpandray otsika teo eto Paoly de manao hoe tafino fiadina izay fiadin'Andriamanitra inony zay fiadina zay de zao ny voalohany am'izany de ity fahazahoanao antoka fa efa resy Satana efa resy izy ary marina fa eny amin'ny rivotra iny dikany eny amin'ny rivotra izy amin'ny apokalipsy toko 20 de manatsava fa mbola tsy voatsipy any amin'ny farimy rehetra hafa izy mbola ho avy ny andro izay hamatorana azy feno ho atsipy eo amin'ny elon'ny rehetra hafa izy satria izy moa fanahy tsy maty fa dia ho gadraina mandrakizay ao amin'ny fanahy ao amin'ny farimy rehetra hafa ny apokalipsy toko 20 fa izao aloha resy izy fa mbola afaka mitsipaka resy izy fa mbola afaka mandrovotsy ary dia miteraka fahalovana eo anivon'ny fiarahamonina sy ny andavanandron'ny mpino no zany dia anjaran'ny mpino zany ny mandray le fiadina mba hiarovany
ny tenany mba hiarovany lay fahalovana tsy pakany aminy tsy atraikany aminy tsy ely mba hiarovany ny tenany sy hiarovany fiarahamonina de mila mandray ny fiadian'Andriamanitra izy. De afaka hotsika manao hoe ny toe-tsaina de zao efa resy lay ratsy. Ny fiadian'Andriamanitra tsika zany tsy miady mba azo fandresena fa miady tsika fa efa nandresy. Ny fandresena ny voalohany fitaovana hoe tsika miady lay fandresen'i Jesoa, ny fandresen'i Jesoa ny ratsy ny fitaovana hoe tsika miady am'ty fahalovana tazantsika mandrava ny fiarahamonina, mandrava ny andavanandro, mandrava ny fifalipenany izao tontolo zao ety sy ny fiainatsika mianakavy ary mety mahatratra ny olona rehetra rehefa tsy miambina izy. Fa ny faharoa lehibe zay ambara amin'ny Paoly eto de ny hoe tsy maintsy ho avy misy ny andro mahaory, zany hoe misy zany ny fotoanan'ny fizahanttoetra, misy ny fotoanan'ny épreuve, misy ny fotoanan'ny fizahanttoetra lalovan'ny olona dia eo isika no mila mijoro sa eo ianao no mila mahazo antoka ny famelan-keloka natolotr'Andriamanitra, eo ianao no mila mahazo antoka fa miaro anao Andriamanitra arak'ilay fanekempinoana nresahantsika teo ny katekisme de Delberg manao hoe miaro ahy Andriamanitra, miaro ahy Jesoa ka na dia ny singam-boloko anankiray fotsiny ary tsy miala eo amin'ny lohako raha tsy efa ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe na inona mitrango amin'ny fiainako de zao ny sitrapon'Andriamanitra ny tompon'ny teny farany eo amin'ny fiainako. Satria nahoana? Satria zaha ny vatako ny fiainako tsy anatsony. Tsy miteny hoe ty ny katekisme de Delberg zany izay ironatsika réformé rehetra hoe ty fiainako ty tsy anatsony, tsy anany vatako, tsy anany ny maha olona tsy anatsony fa efa an Jesoa, efa napetrako tamin' Jesoa ary satria an Jesoa na dia ny singam-boloko anankiray monjara de zao tsy miala eo amin'ny lohako raha tsy efa ny sitrapony satria azy satria azy de zao ny zavatra rehetra hoy ty katekisme ty de zao miara-miasa azy soa. Zany toe-tsainy zany dia miaro atsika ao anatin'ny andro mahaory ho Paoly eto hoe tafio ny fiadian'Andriamanitra azonareo manohitra amin'ny andro mahaory. Le hoe andro mahaory dia andro zay isiny ny fangirifirina, isiny ny fizahanttoetra mahamay, andro zay tahaka zao andro ianatsika zao, andro mahaory. Tazantsika eto ambonin'ny tany zao fa mezakazaka manao fitaovam-piadina daholo ndray ny isam-pirenena rehetra, mampitombo ny teti-bolan'ny fitaovam-piadina daholo ny firenena matanjaka rehetra eran-tany. Iverina indray ny fifaninanana amin'ny fanaovana fitaovam-piadina, iverina indray zay niainana tany amin'ny antsoina hoe guerre froide. Ary tazantsika fa miazakazaka be zao tontolo zao am'izany ataontsika hoe fikarohana momba ny fanaovana fitaovam-piadina zany, manokana vola be dehibe ny firenena maro samihafa ary tsy zany ihany fa hitatsika ny andro mahaory zay ny changement climatique, tazantsika ny horohorontany ery, tsunami ery io arivo io eto Madagasikara, vaovao nisy horohorontany marina fa hoe misy foana eto Madagasikara de misy horohorontany foana fantatsika rehetra zany, mety tsy rentsika fotsiny lay izy fa mba rentsika kely indray zany izy androany dia tikarina azo lazaina hoe am'ireny cataclysme naturel reny mbola mba lazaina hoe misaotra an'Andriamanitra lehibe fa tsy de misy tahaky reny na de eo zany fa ny haitany, ny tsy fisindrany, ny haitany, ny anohanana, miamitombo ny tsy fahampitsakafo amin'ny toerana maro samihafa amin'ny lalam-pirenena maro de miamitombo ny tsy fahampitsakafo noho ny changement climatique, noho ny fahasarotam-piainana maneran-tany dia tazantsika fa misy ny aretina na eto Madagasikara fotsiny ara be de be ny karazan'aretina mety mahazo ny olona, ny AVC, ny cancer miamitombo dia hotsika manao hoe tsy afaka hiteny mihitsy isika miteny zao hoe izao andro zao no andro ny fahasambarana, tsisy afaka fahasambarana tsirairay mazava ho azy iny eo tsy ditsika hevitra fa manana fahasambarana ny tsirairay fa raha mijery ny rivotra ianan'izao tontolo zao de zao tazantsika mananontany ny tsy fandriam-palema, ny korotana, ny ady an-trano, andro mahaory. De andro mahaory ho Paoly de zao inona no ataonao? Dia mila azonao antoka.
mila raisinao fiadian'Andriamanitra. Tany sainy moa manomboka adiny efatra ambin'ny folo lay fiadiana isan-karazany toy ny tenin'Andriamanitra, ny finoana, ny filazantsara, ny fihavanana, ny fitiavana, zany de fiadiana omen'Andriamanitra atsika. Rehefa miteny hoe fiadian'Andriamanitra de fiadiana azotsika raisina zany, fa tsy hoe fiadian'Andriamanitra impossible amitsika ny mandray azy, fa fiadiana azotsika raisina, fiadiana nomen'Andriamanitra atsika. Afaka malala nahoana de zao mila miambina ianao, mila miambina sika, mila miambina sika mierisetra n'lay ratsy. Lay ratsy efa resy, lay ratsy efa tsy akasika ny fiainantsika izy, fa izao mitsibaka farany izy. Anao zany ny safidy, anao ny safidy. Raiso fiadiana io, manana finoana, manana fahatokinan'Andriamanitra, aoka ho azonao antoka fa efa naveran'Andriamanitra ny helikao. Ny fiadian'lay ratsy mandrakariva de ny fiampangana mandrakariva. Ny fiadian'ny ampelantanan'ny devoly voalohany indrindra ny ampelantanan'lay ratsy de zao ny fiampangana. Ina lay fiampangana? Lay fametrahana ao an-tsainao ao hoe ianao de ratsy, ianao meloka, ianao tsy naveran'Andriamanitra eloko zany, ianao tsy tian'Andriamanitra, ianao mpanota, ianao tsy ratsy indrindra, ianao zay le fiampangana ataon'lay ratsy. Averimberiny ao anatin'ny fiainan'ny olona hoe ianao tsy tian'Andriamanitra, Andriamanitra ve tianao, inona ny ratsy efa nataonao, inona ny zavatra tsy mety efa nataonao, ianao koa ve de mba mivavaka tsy reto itoetranao. Zany karazana fiampangana ataon'ny devoly mandrakariva. Ary be deaibe no ampiasainy, be deaibe ny olona ampiasainy miampanganao am'zany zavatra zany, fa tsy hoe mandeha ho azy akory satria apetrany eny amin'ny vavan'ny olona eny zany mba hiampangananao, ianao koa mba miseho manao an'zao nefa ianao ratsy, ianao koa mba miseho miangona nefa mpanota, ianao miseho mivavaka nefa zao. Zany de karazana fiampangana ataon'le ratsy avokoa, mba hahatonga anao ho lavo, mba hahatonga anao hemotra, mba hahatonga anao angatsika, mba hahatonga anao ho resy. De misy mpiampanga be deaibe eny amin'ny fiarahamonina emana hoe reny mba miseho hoe mpivavaka, reny mba miseho hoe milanja baiboly, reny mba miseho hoe manao an'zao, nefa reny zao, nefa reny zao. De misy mpiampanga be deaibe. Zay ny fitaovan'lay ratsy voalohany indrindra. Zany nataony any Joba nge. Joba nge niampangan'le ratsy e non Joba fe Joba nge mody mivavaka, fa Joba nge tsy mivavaka zany izy, menao vola izy de mivavaka, mpanan-karena izy de mivavaka, fa rehefa isoronao aminy reny tsy mivavaka tsony izy. Lay ratsy de mpiampanga mandrakariva. De inona ny fitaovana? De zao mila azonao antoka mihitsy ny fitiavan'Andriamanitra, fa efa naveran'Andriamanitra ny helikao, efa nisitran'Andriamanitra ianao, efa navotany Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana, ary efa tonga olom-baovao. Hoy Paoly manao hoe efa lasa le zavatra taloha. Dia izay ny fiadiana men'Andriamanitra anao voalohany indrindra, ny famelan-keloka, ny fitiavan'Andriamanitra anao. Misy mpampianatra anaray eto Ampamanganana nanazavazavatra tahak'izao momba ny hoe maninona moa ny olona no ndray no ohatra mieritreritra foana hoe tsy afaka izy. Hoy izy tahaka ny olona anankiray ao amin'ny prison. Rao amin'ny prison izy anao rao ampigadrana izy de zao misy olona niteny taminy manao hoe ianao nge efa afaka e. Saingy nefa izy mbola ao amin'ny prison ihany. Zany hoe mpigadrana ihany izy, de misy miteny aminy ianao afaka fa inona, de jereva nefiny izy ao amin'ny prison ihany, dia ao amin'ny prison izy de mbola misy mipetraka tsara lay varavaram-by zay tazany eo anoloana eo. Dia ianao misy zany voeloka ianao dia ataovy hoe migadra 20 taona, de migadra eo zany izy 20 taona. Rehefa migadra eo izy 20 taona de zao efa nisy ny tena ianao nge efa ianao ina mbola jereo fa anao efa afaka. Jereva nefany lay varavaram-by mbola eo ihany, de tsy mivoaka izy, de mazava ho azy io mbola io ny garda mbola miandro ihany, mitondra lakile mivezivezy manao toro eo, dia izy zany ao anatin'lay fonja ihany, dia mihinana n'lay vary sy sakafo ny fonja isan'andro izy. Afaka 20 taona izy, dia ry tapitra ny sasiko, sokafan'lay akisan'lay varavaram-by kay tsy midy akory. Hay le varavaram-by tsy midy. De avy izy mandeha mivoaka, misy garde be deaibe, misy mpiandry fonja be deaibe, fa tsy miraharaha azy akory nandeha nivoaka fotsiny izy. Zany hoe inona ny tian'le mpanoratra tantarainy, tian'le mpitantara tantarainy de hoe kay efa afaka izy. Izy fotsiny nieritreritra hoe efa ao anatin'io fonja io hay le garde mitondra lakile teo, le miandry eo, tsy ny lakile an'ny fonjany fa mitana lakile fotsiny le garde, fa ny fonjany efa afaka. Izy zany de tavela atao fotsiny noho ny fahitany an'le hoe mifonja izy. Zay sary zay ndraindray dia tao mamarina ny fiainantsika, ny hoe ndraindray tsika
tsy mety mino ny famelan-keloka natolotr'Andriamanitra, tsy mety mino mihitsy hoe efa afaka isika fa mbola mijanona ao amin'ny fonja misy atsika io ihany. Marina fa mety eny ny ataontsika hoe eny ny le garda zany hoe indray mety misy eny ny mpepanga isan-karazany eny ny fa zao tsy mahakasika atsika ireny rehefa navela heloka isika. Miavaka malala aoka ho azonao antoka ny fitiavan'Andriamanitra, fa rehefa azonao antoka ny fitiavan'Andriamanitra tsy misalasala amin'ny famelan-keloka natolotr'Andriamanitra reo de zao mandresy mandrakariva. Tompony hampatsiaranao ny fitiavany, ny tompo hampatsiaranao fa tianao izy ary hampatsiaranao fa miaro sy miantra anao ny rano Kristy. Ivavaka sika tompo soranao zany amin'ny famelan-keloka natolotrao. Soranao ny fiadiana omenao anay ka mahatoka anay mahazo antoka ny mahampandresy anay. Dia tahiny tontolo andronay anio Jesoa, atsapanay fandresena. Jesoa ety anatinay ny kolotsaina ny resy, fa ataovy matsiaro zay fa nataonao andresy mandrakariva. Ary efa novanao ny fatoran'ilay ratsy ka mahatoga anay mahana fifaliana sy fiadanana endrikinina na endrikinina erin'ilay ratsy de afaka izahay ary efa no hamarinonao no hamasinonao ary arovanao. De mifiadanam-po zay tompo amin'ny tontolo andro ty sy amin'ny isan'andronay, atao feno fifaliana, atao mpizara fifaliana sy fiadanana zahay. Jereo ny asan'ny tananay, jereo ny fikelezanay nanay, jereo ny zoana fijoroana vavolombelona tompo, aza mahafoina masaraka anay ianao. Raha feto aty anatinay ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana mba ho azonao ianterana sy mizara fiadanana amin'izay rehetra alehanay zahay. Dia jereo ny tanindrazanay, jereo ny fiangonana misy anay, jereo ny fianakavianay, samy afao tompo, atao feno fifaliana sy fahendrena ary ataovy mahatsiaro ho mpandresy amin'ny vanim-potoana ny andro mahory. De aminao no nakinanay ny fiainanay manontolo satria efa hanao raha teo izahay. Saotra Jesoa. Amen.